Tafiditra ao anatin'ny fampiroboroboana ny tontolon'ny fiompiana, ny famokarana ary ny fahasalaman'ny biby fiompy eny amin'ny tontolo ambanivohitra. Fitaovana maro isan-karazany no natolotry ny fel na ny tahirim-bola ho amin'ny fiompiana, izay rantsa-mangaika eo anivon'ny Ministeran'ny Fambolena sy ny fiompiana ho an'ireo veterinera miasa any amin'ny faritra maro eto amin'ny nosy. Fitaovana toy ny motos mahatanty lalan-davitra miisa 20, Echographe portable miisa 3, Hanatsarana ny fahasalaman'ny ombivavy be ronono ary kojakoja fampanarahan-tanana voajanahary ara-kajy mirindra miisa 3 na insémination artificielle digitalisée. Manazava ny politika ny fitondram-panjakana momba ny fampiroboroboana ny fiompiana ny ministra lefitra misahana ny fiompiana ny docteur Raymond. Napetraka fitondram-panjakana ny politika afahantsika mamokatra sakafo dia tsy maintsy ho arahana zany fanampiana ao anatiny. Fatatsika fa ny tontolon'ny fitsaboana eto Madagasikara dia napetraka misehatra tsy miankina. Ka noho ny fisian'ny fiarah-miasa ny tsetra tsy miankina sy ny fitondrana zay no ahafahany koa fitondram-panjakana mitondra ny anjarany ahafahany ireo setra tsy miankina, ireo veterinera, ireo inséminateur manatsara ny asany eny amin'ny tontolo ambanivohitra. Fitaovana raitra no natolotra eto androany, Echographe digital io mahazo entina eny amin'ny tontolo ambanivohitra eny ahafahany ny teknisiana mametraka ny fanaraha-maso ny mabevoaka ny ompy. Fatatsika fa anisany mametraka olana eto amintsika zany io sehatra anankiray io, ka ny eto aty hitatsika aty dia mamany olana mba ahafahan'ny olona hoe bevoaka ve ny ombiny sa tsy ahafahany manohiny ny fanarahana ho enti-tanana. Ny faharoa amin'izany koa no entina teto ireo kit d'insémination artificielle manaraka ny fenitra, tsy le ohatran'ny mahazatra fa tena manaraka ny fenitra iraisam-pirenena, tsy misy tsony zany le hoe karokarohana atahotra sovoadaka ny olo, fa ny fitaovana no enti nanatsaraina ahafahan'ireo teknisiana koa manatsara ny fombany anatanteranany ny fanarana ho enti-tanana izany. Ka kit d'insémination artificielle zao no natolotra ho atao la disposition n'ireo vétérinaire sy ireo zootechnicien ary ireo inséminateur. Ary ny farana amin'izany tsy kely ny vatsina, ny toanana zany ara-pitaovana, ny moto, ny vétérinaire mandatera ahafahan'ireo mitety tontolo ambanivohitra reny mamaly ny antso ho ataon'ny tatsa, satria maro ireo omby, ireo biby zay ompiana maty satria le vétérinaire tsy eo an-toerana ary tsy manana, tsy ampy le fitaovana ahafahany mamonjy ny ireo pioproka. Toram-panjakana zany mamaly an'izay olan'izay, mamany olana zay misy, mampitao manome fitaovana ho an'ireo vétérinaire ahafahany tatsa afaka fahasahiranana tsy ho maty ny biby iompy. Manana anjara toerana lehibe eo amin'ny fanohanana ny sehatry ny fiompiana ny fel na ny tahirim-bola ho amin'ny fiompiana hatramin'ny fotoana nanorenana azy. Ny fond de l'élevage dia manana fahafana mifandray mivantana amin'ireo mpiompy, amin'ireo mpamokatra eny amin'ny tontolon'ny ambanivohitra na ny ety amin'ny tontolon'ny fanodinana izany, ka mijery ny fanatsarana ny taranaky ny biby, ny fahasalaman'ny biby, ny sakafo ho an'ny biby, ary ametraka zany vokatra zany eo amin'ny sehatry ny varitra na ny eto an-toerana zany na ny varitra eo amin'ny sehatry ny iraisam-pirenena. Ka vonona trano ny fond de l'élevage hiantsehatra amin'izany sehatra fiompiana ny fampandrosoana ny fiompiana zany miaraka amin'ny ministera manohana ny asa rehetra zay mahakasika an'izany, indrindra fa ireo groupement et association des éleveurs. Hanamora ny asan'ireo veterinera eny fotony ny fahazahoana ny fitaovana toy izao. Isorana be dehibe ny fitondram-panjakana iaraha-miasa tao anatin'ny Ministeran'ny Fiompiana nanolotra an'izao fitaovana zao entina hanatsarana sy aboroborona hatrany ny sehatry ny fiompiana eto Madagasikara.
raha teo aminay docteur vétérinaire manokana mandataire zay miasa any anivon'ny tontolo ambanivohitra dia tena niatsika olana maro zay tanatin'ny asa taona maro zay teo amin'ny tsy fampina fitaovana niainga tamin'ny ditongotra sy ny bisikileta ka dia niainy ny fitoram-panjakana niainy ny ministera dia nanome fitaovana toy ny moto afana mitety ireo fokotany sy commune any anivon'ny tontolo ambanivohitra manaraka zany ihany koa dia heverinay fa manan'olona tsy fampiana ara-tsakafo dia isorana be dia be koa zao nanome le fitaovana reto afana miatrika an'izany fanatsarana ny fampiroboroboana ny famokarana ronono zany dia eo ihany koa moa zany ilay Echographe fitiliana ny zavatra rehetra ao amin'ny fanatsarana ny tontolon'ny biby sy ny fiompiana. Azo antoka fa anatsara ary anitatra hatrany ny vokatra azo amin'ny fiompiana eto Madagasikara izao etsika tolo-tanana izao.